Tea
de feny fifanena indray ny fo tafaraka aminareo am'izao takarivo zao, tafaraka mba hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Isaorantsika raha teo izy noho ny fitiavany atsika menakavy, nitazomany sy niarovany atsika tamin'ny loza sy zava-doza maro isan-karazany, mbola velonaina soamantsara indray, mbola afaka midera azy ary mbola afaka manome voninahitra azy. Arabaina ny fomba manokana ianao miaraka aminay am'izao takarivo zao, ary tianay mihitsy raha ho tafaraka aminay foana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isaky ny fotoana hiderantsika azy tahaka zao. Am'ty androany ty indray zany dia araka amina gropy anankiray isika, ao anatin'ny hiran'izy ireo dia amakivaky ny fiainantsika zanak'olombelona eto am'ty tany ity. Tianay raha mahita zava-baovao mihitsy ianao hiarana amin'ny tomponao, de hihira firam-baovao ianao eo amin'ny fiainanao manontolo. Mangataka anao anana fahalianana ary iaraka am'ireto gropy eto. Mangataka anao mba ho feno fitiavana ihany koa mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha hamaky ny soratra masina antsika mialohan'ny hidiran'izany gropy zany hiaraka amintsika amin'ity takarivo ity. Ao amin'ny Romanina toko 9 ka ny 7:30 de misy an'izao teny izao. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadinany tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Izany teny zany dia teny izay mandrisika atsika mba anana toetra tsara manoloana ny ady sy fiakana isan'andro. Misy adiny tsara sy ny ratsy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, ka de mandrisika ny soratra masina mba tsy hiandany amin'ny ratsy isika fa hiandany amin'ny tsara. Eo ambany fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra de ho tanterakitsika zany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra de azo tsika ho tanterana zany, miandany amin'ny tsara zany. Izy raha teo nefa nividy atsika mba hahatonga atsika niala vao maizina ho amin'ny fahazavana mahakaka, ka tena azo tsika ifikirana zany tenin'Andriamanitra izay mitarika atsika ho amin'ny tsara sy ho amin'ny fahamarinana zany. Elohan'ny zavatra rehetra andao miambonahitra sy de raina ilay Andriamanitra raitsika. Andeha izy no tolorana ny saotra sy ny haja ary ny voninahitra.
Matauchayana faumana Jehovah Izinu mitantana sianampiana Izinu abalisuni vavakata Manatunazani reswanau izi Kadena wakalazani asuavani Tuluri ajali mitirana wasu Jesu Azamana iyano fizinyarwana Apechawe wa minini fyaina na wani Mana tundazani resona wizi Kadira wakalazani hasu avani Hojanjani masuna fawa vireni tumpuna Nijecha itaji humba mifali Yaramuni na mini manjaki zaiduri Mana tunazeni reswana wizi Kadea wakala zauni hasu avani Fale beni vuni na ichini rai Mana tunazeni reswana wizi Kadea wakala zauni hasu avani Fale beni vuni na ichini rai Sotawavampu mitalaw
ambaino hatungilano nisufina valiuza achetumpo nizaraka nyangabe miyangabyana Siga desava mandaro mahasundineri milatulado fabe favaro azabalineti misituera na numenetsiga canto de canto tsindisi tumiako Jerusalem matanana su nifianatsiga desava mandaro mahasundineri milatulado fabe favaro azabalineti misituera na numenetsiga canto de canto tsindisi tumiako Jerusalem matanana su hande baibeba kisikia Dani di fanta chalucha venu kununtana Halle tanana zeifa babucha ufana butana Ande ilazana ande iturina Nyaba malala sitiana kabiano Andau faza bariana Eto dani di fanta chalucha venu kununtana Halle tanana zeifa babucha ufana butana Ande ilazana
Zuvilenuti umbanina nisasani mudinianina sia famanoja sacia la vita nifute ichocha serana tumani la vichafiana kaviana famani rewabatiana signani rega wantani fudiano mani negnauna untriana ni toi amour manina
kumaika filaitsy atazanina tsy moly tamasona misinandre tsy misy ankaso atao naireale taniza mahafinaritra hoany zanakandriamanitra Jesosy efa nanafatrafatra fany no toerana lafatra nefa rembara oviana mampametrapanontaniana raovina no tonga ilay andrina ny tompo miangady zahay efa may tsisy mahay fankamantatra ny rayany no mahafantatra aoka masamy itsoro areny ny tompo tsy amela ireny aoka masamy itsoro areny ny tompo tsy amela ireny misaotra n'Andriamanitra sika fa tanteraka somatsara indray ny androany izy raha teo no miasa mba hahatonga ireny fiderany ireny sy hahatonga ireny teny ireny mba ho tonga any amin'ny tsiray avy amintsika hamakivaky ny fotsika ary hahatonga hevitra tsara eo mba hafitarian'ny fanahy hitondra ny vokatry ny filazantsara eo amin'ny fiainany tsiray avy amintsika andeha ho rasintsika mpo mihitsy izy ireny de mangasitraka anareo izay tena mahatoky mihitsy amin'ity fandarana ty na ny anareo any ampitan-dranomasina na ianareo eto an-toerana ho faranatsika indray ny fotoana kanefa mialohan'ny amarana anazy de izao kosa no teny ao amin'ny soratra masina zay tokony mba ho raisitsika koa ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 ka ny 7:10 efa haitsika loatra zany teny soratra masina zany fa de omena atsika androany ary ankehitriny direto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amreo raha tianao ny hitovy amin'Andriamanitra ho tanteraka takan'Andriamanitra de tsy maintsy manahaka ny toetrany ianao Andriamanitra de fitiavana ka tokony feno fitiavana koa ianao satria izany le Andriamanitra iankovatsika amin'ny sabato mandeha zatsy izy de feno fitiavana ny fiainanao ataovy miparika amin'ny manodidina anao zany fitiavana zany fa izany no afantarana fampianatra Kristy isika de mametraka veloma aminao indray amin'ny herinao andrany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra tafaraka eto indray isika hidera sy amevonahitra azy veloma tompoko mandra-piona